Nosokafany ben tanàna ny Arivo lalora valomanana tamin'ny fomba ofisialy ny musée de la photo Madagascar tetsy Anjoy Andohalo ny alakamisy 10 febroary 2024 notronon'ireo ampiara-miombonantoka isan-karazany ka anisan'ny nisongadina tamin'izany ny région Île-de-France nahitana ny solotena maharitra Ramatoa Tamara Tesseltra Philippe teo ihany koa ny Masovò frantsay Ramatoa Véronique Volant ny université an'Antananarivo sy ny avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny région Île-de-France no niantoka ny ampaham-betsaka tamin'ny famatsiam-bola, ny commune Antananarivo renivohitra kosa no nanome lalana nahafahana nanantanteraka amin'ny fanatsarana sy ny fanarenana. Toy izay indrindra ny fanazavana noentin-Ramatoa Eliante Rajonarson talen'ny tranom-bakoka. Eto amin'ity tranon'ny ben'ny tanànan'Antananarivo taloha ny fanesatra amin'izay dia nazahoanay fahazahoan-dalana ny ampiasan'io toerana io rehefa nisy fifampizarana mikasika ny tetikasa izay nirinay apetraka dia hoe ny ahafantaran'ny malagasy rehetra tantaran'i Madagasikara amin'ny alalan'ny sary tsy mifidy sokajy taona ary tsy mifidy sarangan'olona sy toerana ara-piarahamonina ihany koa dia tsy ho an'ny malagasy koa fa ho an'izao tontolo izao. Dia io toerana io ny antony nanaovana azy nanaovana le toerana ara-bakoka dia ahafahan'ny olona rehetra tenenina foana fa nisy tahiry vakoka ara-tsara Madagasikara izay miparitaka amin'ny toerana maro samihafa rehetra fa ny tena marina ankavitsiana foana ihany malagasy ny tena mahafantatra ny hoe ny tantarany amin'ny alalan'ny sary dia vokatry ny asa fikarohana dia nisy olona zany tsara sitrapo nanohana an'ilay faniriana dia nisy mpiara-miombonantoka be lehibe dia misokatra ny tranom-bakoka raha ohatra nandritra izay fotoana rehetra izay izy 5 taona zao nampiasa tambazotra serasera Facebook zay mba ahafahan'ny olona mijery dia mahita hoe misy an'izao ao anatin'ny misy an'izany karazan-tsary rehetra zany mamariparitra Madagasikara sy ny tantara Madagasikara izay resy lahatra fa azo raisina amin'ny alalan'ny sary ny tantara Madagasikara indrindra fa mpampianatra dia mpikariko dia mpianatry ny anjerimanontolo voaofana no manangona ny atotan-kevitra rehetra sy ny raha rehetra sy ny torohay mamelona an'ireo sary ireo ka noho izany dia raisinay hoe toerana ilainy ity toerana ity tsy ho an'ny mponina Antananarivo ihany fa ho an'izay mandalo na gasy na malagasy na teratany hafa ihany koa zany dia izay ny antony. Amin'izao fotoana izao eo amin'ny sary 10,000 no voangonay. Sary tsy taratasy izy akory fa ny sary taratasy dia ny olona tsotra maro samihafa izay miara-miasa aminay miombona amin'le fijerinay ary miombona ihany koa amin'ilay fanirianay hoe ampita ny tantara hamantaran'ny olona ny tantarany dia afehezany maizy azy amin'ny alalan'ny kolontsainy izay ny tena milina ngeza be mamelona aminay zany hoe ny vakoka sy ny tantara mahafehy maolona ny olona anankiray amin'ny tantaran'ny firenena izay maizy azy tsy haiko identité ny fiteny azy amin'ny teny frantsay dia eo amin'ny 10,000 ny sary voangonay hatreto aloha avy amina toerana maro samihafa fa indrindra ny sary avy amin'ny arsivam-pirenena izay efa akabeazany ny rarakopana fa rehefa satria misy ny olona mahalala tanana izay manampy anay io dia nanomenay milina ahafahana manao an'izay sary izay amin'ny lafiny numerika amin'izao fotoana izao dia io no ataonay amin'ny teny frantsay koa hoe base de données dia ny base de données anay zany manana sary eo amin'ny 10,000 zay ary ny atsasa-manilan'izay sary fotsiny fa sary efa miaraka amin'ny karapanondrona izany hoe misy ny tantarany sy ny mombamomba azy rehetra izay azo ampiasaina tsara